alatra varira tsy mahafapo ny fomba fiasany fitsarana. Fandrarana miainga eny fotony olana ny tsy fandripalemana sy ny lalana ratsy. Fanadinam-panjakana lazadina mivoaka mialoha sao fanainina. Faltafaraka aminao indray tomboklasy tombovavy sy ato anatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao izao manatitra ny araba ary manasanao naraka ny antsiprivaovao hatramin'ny farany. Efa tomombana avokoa ny fikarakarana rehetra amin'ny fanamariana ny tsingeritoana ny tsanganana tokontsika i Madagasikara izay atao etsy amin'ny Magoro Tanjombato Rampitso Sabotsy. Saivana faisiny toromarika omeny filoha mpanorina ny antoko marika Ravalomanana ireo mpikatroka ho fiatrany toy ny raharam-pirenena. Asinandria Malala, Manu Randria Malala. Antoko politika mijoro ara-dalàna araka ny taratasy fanamarinana na RCPC avy amin'ny ministera ny atany larana 420 tsipika 2020 tamin'ny 3 Jolay 2020 ny antokotika i Madagasikara. Manana vinam-piarahamonina mazava raha Madagasikara ampierinasa na mapa izany tany am-pendohana izay tena nahitana voka-tsoa tsy voatanisa afony izy mbola teo amin'ny fitondrana dia novaina ho mapa plus izany amin'izao fotoana izao ahafahana mamaly ny filan'ny vahoaka. Ny fahamarinana sy fampandrosoana aingana sy maritra ny fahalalahana sy fandriampahalemana arak'izay voarakitry ny satany vondrona afrikana sy ny firenena mikambana ny fanajana sy olombelona sy ny tantandalàna ny demokrasia ary ny hefaiza mitantana ny tanjony tiako Madagasikara. Manana rafitra eny fotony tim teny anivo ny fokotany antsoina hoe fokotim, ny eny amin'ny commune ny comtim, dia ny eny amin'ny districta ny distim, ny eny anivon'ireo faritra 13 ateny rectim ary ny eny anivo ny faritany. Feno 12 taona ity antoko ity eo anivon'ny hery fanoerana ankehitriny. Efa vonina avokoa ny fikarakarana rehetra amin'ny fiatrehana ny fankalazana izay 12 taona nijoroany antokotika i Madagasikara izay ka ho tanterahana Rampitso 1 Jolay 2020 etsy amin'ny Magoro Tanjombato ny fankalazana. Tsy aivina fa tsy hanavana na iza na iza ity fotoan-dehibe Rampitso ity ary tsy misy fanasana ankoatran'ireo olo-manakajy zanasaina manokana. Fotoan-dehibe ho an'ny antoko io andron'ny Rampitso io satria amin'io no anomezan'ny filoha marika Ravalomanana filoha-mpanorina ny antoko ireo toromarika rehetra ho fiatrehana ny fiainam-pirenena. Isokatra amin'ny valora sasamaraina moa ny vavahadin'ny Magoro Tanjombato. Ampahafantarina sady ihany koa isika rehetra fa ho arantsika mivantana eto amin'ny fahitalavitra sy ny onjam-peon'ny NBS ny pejy Facebook ary ny YouTube ny fanamariana ny tsingeritoana ny antokontsika i Madagasikara izay atao eny amin'ny Magoro Tanjombato izay ho an'ny andron'ny Rampitso. Hotozantsika kosa ny fampahalalam-baovao mahakasika ny raharam-pirenena. Tokony hamolavola lalàna manokana isika ho fisorohana ireo mpanao politika mamadika palitao toy ny nataon'ireo solombavambahoaka tsy miankina 5 nanapa-kevitra fa anohana ny fitondrana hoy ny mpanao politika iray naneho ny heviny androany. Sosokeviny hoe tokony amin'ny alalana antoko na vondrona antoko ihany no ahazoan'ny kandida mirotsaka hovidiana amina fifidianana eto Madagasikara. Raha ny fanazavana eo amin'ny fandraisam-peon'ny Asinandria Malala sy Manu Randria Malala. Tokony anaovana lalana vaovao mba ho amin'ny anarany antoko na vondrona politika no ahafahany kandida iray mirotsaka hovidiana amin'ireo fifidianana rehetra mifandimby eto Madagasikara hoy Kabivaky Nediana mpanao politika raha naneho ny heviny manoloana ny fivadibadiana palitao ataon'ireo olom-boafidy lantany minarany tsy miankina. Lalàna mametra fa tokony amin'ny alalan'ny antoko na vondrona antoko no azahoana mirotsaka amina fifidianana mba hisorohana ny fampitam-bahoaka tahaka nataon'ireo kandida tsy miankina nanapa-kevitra hiaradia amin'ny fitondrana. Raha ny tena marina nge zany tokony hoe le mirotsaka amin'ny tena mivantana tsy tokony ho atao tsony ary satria izy olona indépendant fa raha ohatra izy ka hoe atoloky ny antoko zay mba hafahafa kokoa ka izay no tena hoe farafaharatsiny re andao atoloky ny antoko aloha dia amin'izay tsy mamita baoka satria hoe raha ny antoko famille ohatra mandrotsaka dia io couleur amin'ny mpanohatra io fa raha ny antoko ohatra hoe irmara manoratra tonga dia fantatra hoe any mpitondra io fa aza fitahana le vahoaka dia manjary mihinanam-bolony dia hoentinay zary le firenena hoentina mikilaingalainga foana ave aleo raha ngamba atao mahitsy amin'izay le lalao amboary ny règle du jeu
mba hisin'le fividianana madio mangarahara mba hisin'le tena hoe fividianana vamboaka madio mihitsiny a zay tiam-bahoaka ny tokony lany tokony okitiana ihany koa ny lalam-pividianana hoy hatrany ity mpanao politika ity maro loatra mantsy ireo andin-dalàna manomevahana ny mpitondra mbola tsy tara raha izao vao hanova lalam-pividianana isika izay ange taty anatiny taty efa nyteny hoe raha vao le senia dia raha vao ny ACC ndra ho an'ny RMD mitokana dia zay dia efa nilaza koa hoe amboariny lalam-pividianana fa raha tsy manamboatra an'izay tsika dia tsy maintsy hisy zay hoe sarisarina olona zay a ho fidiana amin'ny fividianana io ary minoanareo fa ny anatin'ny seniana ange dia efa mety voamboatra le izy fa ny ACC moa dia mamaky fotsiny sisany dia avy eo ny ACC milaza hoe io mivatra avy any amin'ny seniako marina avy any resahanay dia eo no zava-doza amin'le firenena zany hoe le manam-pahaizana malagasy zany eto dia minimikipy amin'le fahamarinana sy fahamasinana mihitsiny fa tsy fantatra hoe inona mibaiko tsy haiko mety volanga na mety politika angano mibaiko fa aminay dia tsotra be aleo andeha amin'ny fahamarinana io a raha vao le ACC zay ny takinay a raha vao le CENI a andeo recomposena vaovao a avoina ny lalàna fividianana na dia efa nandeha ny fividianana sasany tsy taraiky manao an'izany satria mbola misy ao ny fividianana be ny tanàna mbola koa ny président bokotany mbola azo atao tsara mihitsy manova zavatra raha ohatra ka manaraka ny lalàna le mpitondra raha ohatra ka hoe samy manova an'izay koa le mpitondra raha ny momba ny fifandanjahan-kery eo anivon'ny antenimieram-pirenena indray tena nambara ity mpanao politika ity afa-tsy misy afa-tsy ny fitakiana ny fampiaran-dalàna ihany no ery ahafahan'ireo solombavam-bahoaka avy amin'ny fanoherana manohitra ny tsirariny ataon'ireo solombavam-bahoaka mpanaradia ny fitondrana ireo manoloana ny fikorotana ny fiainam-pirenena ankehitriny nivoaka tamin'ny fangina ny vondrony fikambanana masina na ny IVFM marary ny firenena ho izy ireo ka mila fanasitranana nisy ny fanambarana ataon'izy ireo teny Ambohijatovo androany makasika izay tady-baovaon'ny Zavandriamahefa eo amin'ny sary sy rindran-tsariny Taiziniana. Samy mahatsapa ny rehetra ankehitriny fa tsy mandeha amin'ny laony ny fiainam-pirenena. Miasimba ary mikoroso fahanatrany ny sosialim-bahoaka. Ny mpitondra tsy mijery izay mahasoa ny vahoaka entiny. Ny vahoaka mandeha anjambany hamitady izay warapaka isan'andro. Miondrika ny toe-karena malagasy ary tsy mety tafarina satria marobe ny tranga tsy mifanaraka intsony amin'ny sitrapon'Andriamanitra hoy ny vondro ny fikambanana masina. Ny zavatra misy zany amin'izao fotoana izao dia misy zavatra tsy milamina, misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra be dia be izay mitranga eto amin'ny tany sy ny firenentsika izay efa tezitra amintsika le eo ambony ao. Malona n'izany zavatra izany ka mahatonga ny fiainantsika malagasy mikorosofahana sy ireo zavatra rehetrarehetra simpa dia ny ao anatin'izany ny orinasa izay potika ny fiarina izay potika ary ny toe-karentsika izay tsy mitsahatra ny mitsotsorika andro manalina. Manoloana izany, nisy ny fanambarana nataon'izy ireo atetsy Ambohijatovo androany. Antso, efa nialanenina tamintsika Andriamanitra teo amin'ny fanatanterahana ny tenin'ny fanomezana teto amin'ny tany sy ny firenena. Ka noho izany dia miantso an'Andriamatoa Filohatsy na Andry Nirina Rajoelina amerina ireo teny sy tokony fanomezana teto anatren'Andriamanitra sy ireo rahalatsaka ary ny vahoaka malagasy manontolo teto amin'ny kianjana Ambohijatovo manao hoe apetraka eo kianjan'ny demokrasia ity kianja ity ary afaka maneho hevitra eto daholo ny rehetra ka raha misy olona folo mijoro eto ka izao no filoha izy dia tsy mila esorina akory fa miala avy hatrany amin'ny toerana. Ny ray aman-dreny dia fantatra, ny ray aman-dreny dia fitaratra eto amin'ny tany sy ny firenena amin'ny teny aloka ny vava sy ny fihetsika tao koa manainganao ireo voalaza anarana eo amboniny ny vahoaka malagasy ny rahalatsaka Andriamanitra mba hamerina tsy misy atakandro ireo teny naloko ny vava anatanteraka izany. Ny vondrona teo anolohan'ny kianjana Ambohijatovo moa ireo mpikambana ao anatin'ity fikambanana masina ity androany niaraka tamin'ny sora-bavety. Tanjona ho izy ireo ny ampafantarana ny vahoaka fa azo atao tsara ny maneho hevitra ankalalahana eto amin'ity toerana ity na dia efa novaina ho zaridaina aza ny kianjany demokrasia. Pejiny fampianarana kosa indray fanahiniana atao sa tsy fahaizana tsotra izao no antony mampivoaka ireo lazadina mialoha ny fotoana mpanadinana ofisialy. Mampametraka aiai izao zavatra lasa mateti-pitranga izao ny mpanabe nanovana fanadiadiana. Izay malala ny lalakizorana rehetra amin'ny famolavolana lazadina ho izy no antony ny voan'ny lazadina mialoha izay saika mateti-pitranga foana atao anatin'izao fitondrana izao. Asin'Andriamalala, Manora Andriamalala mitatitra ny antsiprimo avao.
fandre matetika tatao anatin'ny entonan'ny fanesy izay ny olana mitranga amin'ny fanadinam-panjakana na baccalauréat na BEPC ny fivoana lazadina mialohan'ny fotoana. Tamin'ny fanadinana BEPC izay ny farana omaly ohatra nivoaka mialohan'ny lazadina ho an'ny taranja anglisy tamina foibe mpanadinana maro manerana nosy ka nampikorotana ambony ambany ny sain'ny mpianatra sy ireo ray aman-dreny izany. Matety mpitranga loatra ny olana amin'ny lazadina amin'ny fanadinam-panjakana ka malasa eritreritra ihany. Fil de hygiénisme moa zany tamin'ny teo iny nisy koa efa tamin'ny taona lasa nandritsy ny taona maromaro zay nisy ny fil de hygiène tsy hay hoe ahoana ny eo amin'ny fandambinana ny fikarakarana momba amin'izay fa isa-taona tsy haiko hoe misy olona vao anatin'ny fanamboarana jugé ve mamoaka jugé sa misy hoe firaisana tsikombakomba de mizara kely lasa manapozina ny mpianatra ny izy. Ny fianarana moa mahafianarana azy de efa manome izay tena fahalalana rehetrarehetra tena hoe manome tsara ny ankizy kanefa misy an'izay de lasa miandry an'izay fotsiny ankizy. Lasa hoe miandry hoe amin'ny taona ho avin'izay zany mety hisy fuite de jugé de lasa ataon'ny ankizy atsirambina ny fianarana satria efa fantany hoe hisy fuite nizay hony am'izao ny hisy fuite nizay de zay lasa hoe manimba ny fampianarana eto Madagasikara zany izay tsy fitandremana kely fotsiny hoy de efa manimba zavatra be no avy ny mpianatra eto Madagasikara. Ny tsara zany de hoe raha azo atao ihany ao fitondram-panjakana mila jerevo tsara ny fanomanana ny ohatran'ireny zavatra ireny mba tsy hitsangatsony ny zavatra misy ohatran'ireny. Ohatra ny omaly manokana de teo amin'ny taranja anglais ohatra zao de raha ny ankizy zao tsy mahafantatra koa nisy fuite ve ny sujet mety tsy fantatry ny ankizy ange zany fa tonga de hoe novaina fotsiny teo zay vao nanoratra teo amin'ny tableau ny sujet deuxième sujet de na de tokony hoain'ny ankizy ny lay taranja lasa misy voakotaba ny sain'ny ankizy lasa nisy voakorotana nisy korotana be tamin'ny ankizy de tsy hay hoe ahoana sy ahoana ny mety vokatr'izay zavatra izay tsy haiko kanefa ny hoe ny fuite hoe fananina sa tsy fananina hoe mba ampiakatra ny pourcentage satria zay manko ny amin'ny fanjakana satria ny pourcentage ampiakarina satria jeren'ny mpiara-miombonantoka ny famatsiam-bola rehetrarehetra de tsy haitsony izay zavatra rehetrarehetra zay. Raha ny lalakizorana amin'ny famoronana ireny lazadina ireny de sarotra ny inona fa olotsotra no matafavoaka lazadina mialohan'ny fotoana. Misy firaisana tsikombakomba ao mahatonga tafavoaka mialohan'ny fotoana ny fanadinana ny lazadina raha ny fanazavana. Raha ny hoe fivoahana sujet moa zany hitako moa zany hoe tena entitra zareo ao amin'ny fanaovana izy misy midy mihitsy ny arany zay foana isa-taona moa zany de midy ihany ny mpanamboatra sujet manjapavitany examen de misy ny fanarahan'ny mpitandro ny filaminana iny manjapatonga eny amin'ny toerana Cisco de eo amin'ny tsinjara an'izay isaky ny centre de tsy hitako hoe aiza ho aiza zany zay teniko hoe misy lesoko ao tsy haitsika hoe misy firaisana tsikombakomba ve amin'ny mpikarakara ve ny izy fa misy lesoko ao zany matoa hoe misy an'izay foana zany isa-taona de misy ny fuite de sujet tsy haiko kanefa ny hoe misy koa kanefa ny ohatran'izao hoe misy ny zanaky ny olona manao fanadinana de atao izay ahitany sujet de lasa miparitaka koa ny sujet miparitaka. Miantso ny tsy anam-potehana ny fanabeazana eto amintsika ity mpanabe nanaovana fanadihadiana ity. Raha ny vaovao de mpampianatra miisa roa hatreto ny fantatra fanosamborina noho ny fiparitany lazadina mialoha nandritra ny fanadinana BEPC izay ny farana omaly. Lafim-baovao kosa indray goragora ny fitsarana ka manome vany ireo mpanao ratsy hoy ny filohan'ny fikambanana albinos Madagasikara. Mbola mizaka ny trangana tsy fandriampahalemana toy ny fakana-keriny ireo olona manana toetena varira amin'izao fotoana izao. Olona manana toetena varira 10 no nisy nakan-keriny tamin'ny enim-bolana voalohany ny taona 2024 lasiny ka ny 3 tamin'ireo namony ainy. Azo lazaina hoe fanena kosa ny endrika fanavakavahana azy ireo eny anivon'ny fiarahamonina roa taona ny sangana ny fikambanana. Zavandriamahefa Taizniana. Mbola tsy mandry fahalemana ary mitaitaindavany amin'ny momba azy ireo ny olona manana toetena variry eto Madagasikara. Tamin'ity taona 2024 ity
trangana alatra varira misa folo no niseho izay namoizana ain'olona telo. Ny ena io isa io ranoarina tamin'ireo tranga tamin'ny taondasa saingy hitarafana fa mbola miaina ao anatin'ny tsy fandriampahalemana tanteraka ny olona manana toetena varira ho ny fanazavana. Azo lazaina ny hena midika nefa zany mbola ao anatiny tanteraka zany tsy fandriampahalemana iainan'ny olona manana toetena varira ary zay no anamafisana bebe kokoa an'ilay atao hoe fanentanana mba hipaky any anivo tsirairay satria anisan'ny mesazy ngeza ho ampitaina dia le hoe ny varira dia tsy manana zavatra miafina, tsy manana zavatra mampiavaka fa mitovy amin'ny olona rehetra satria izay zavatra zay no voizin'ny olona manao an'ilay alatra sy manao an'ilay herisetra amin'ny olona manana toetena varira. Tranga mampalahelo sy mampiravoravo tanana manoloana ny ezaka ataon'ny fikambanana amin'izay ady atao amin'ny alatra varira izay ny fomba fiasan'ny fitsarana izay mandray an-tanana ny raha alatra varira ho ny fanazavana. Votsitra avokoa ny ankamaroan'ireo navandoza rehefa tonga any amin'ny fitsarana ka miverina mirenireny sy mampiorooro eny anivon'ny fiarahamonina indray. Nisy tranga maromaro raha tsy teny fotsiny ny tany farafangana, Iosy, Fort Dauphin, Boasary, Morondava dia ilay olona tratra dia hita miverina eny anivon'ny fiarahamonina zany hoe afaka dia nefa raha tsy teny fotsiny ohatra ny tao Boasary zao dia ilay olona indray no miverina mampitahotra ny fiarahamonina hoe io ary zay fa tafavoaka soamantsara zany zavatra zany tranga anisany hoe mampalahelo ngeza be ao anatin'ilay trangana tsy fandriampahalemana iainan'ny olona manana toetena varira. Roa taona izay no nijoroan'ny fikambanana albinos Madagasikara. Ankoatrany ady amin'ny tsy fandriampahalemana ady sisika nataon'ny fikambanana ihany koa ny fampafantarana fa olona toy ny olon-drehetra ihany izy ireo eny anivon'ny fiarahamonina ka tokony tsy hisy ny fanavakavahana ireo olona manana toetena varira amin'ny sehatra samihafa izay efa nahitana vokatra amin'izao fotoana izao ho ny fanazavana. Matsapa kosa izay aloha fa tao anatin'izay roa taona nisangana izay manomboka misava eny anivon'ny fiarahamonina mbola tsy azontsika lazaina hoe miaina anatina inclusion fa manomboka fantan'ny olona rehefa misy zany isaorana ny orinasa sasany zay efa mivaloriser ny olona varira zany hoe efa miintegre efa mirecruter varira efa misy zany efa zava-dehibe zany zay dia izay dingana natao zay no ezahana tohizana mba ho maro kokoa ireo olona mahafantatra sy micomprendre an'ilay trangana olona manana toetena varira eto Madagasikara. Arivo mahery ireo olona manana toetena varira eto Madagasikara. Eninjato amin'ireo no ao anatin'ny fikambanana albinos Madagasikara. Ny 13 Jona lasa teo no andro iraisam-pirenena ho fampafantarana ny olona manana toetena varira saingy androany no nosafidin'ny fikambanana albinos Madagasikara ho ivy ny fankalazana noho ny lamina ara-teknika. Nisy ny famelabelaran-kevitra no karakarain'ny fikambanana androany teny Faravohitra ho fanamariana izany. Tsy ampy ny tantsorika sy fanampiana avy amin'ny fanjakana ireo tantsampamokatra any ambanivohitra ka antony mahatonga azy ireo tsy afaka mamokatra araka ny tokony ho izy. Manampitrotraka nefa ny tsy fandriampahalemana sy ny faratsiana ireo fototra afitrasa iankina ny famokarana sy ny famoaham-bokatra toy ireo tohadrano sy ny lalana. Manoloanjany dia miravoravo-tanana ireo tantsaha sy kooperativa miezaka mamokatra sy mandraramina ireo vokatra misy any aminy ka miantso ny fanjakana hijery akaiky azy ireo. Zavaria Maefa Tahiriny Anatrany. Orinasa kooperativa sehatra iray efa manomboka mivelatra sy mahazo vahana eto amin'ny firenena. Fikambanana tsotra ny kooperativa teo aloha saingy efa voasokajy ho isan'ireo orinasa amin'izao fotoana izao. Ny resaka fitaterana matetika no andrenesana izany kooperativa izany saingy sehatra maro no azo ananganana kooperativa. Ao ireo misehatra amin'ny fambolena sy ny fiompiana, ny jono, ny ala, ny asa tanana, ny arenan-kibon'ny tany, ny varotra sy ny sisa. Orinasa iray ahafahan'ny sokajin'olona mitovy seha-piariana mivondrana sy miasa ao anatin'ny fahandraharana ny orinasa kooperativa. Orinasa manodina, mivarotra ary manondrana ny vokatra azo. Izany hoe ireo tantsaha fotony no tena misehatra amin'ny kooperativa ahafahan'izy ireo manodina ny vokatra misy any amin'ny avy. Ity raim-pianakaviana ity izao, ny vokatra soja no tena betsaka any amin'ny kominina Ambatomanohina distrika Ananjozorobe izay misy azy. Olana sedraina ny tsy fandriampahalemana sy ny faratsin-dalana ka mampikatso ny famoaham-bokatra miazo ny renivohitra ny distrika. Tsy misy ihany koa ny tantsoroka avy amin'ny fanjakana anosehana ireo tantsahany ambanivohitra any amokatra misimisy kokoa. Matsiaro tena ho zanak'ala hafa izy ireo amin'ny fisitrahana ilay tetika Saodof izay karakarain'ny ministera ny varotra sy ny indostria amin'izao fotoana izao. Dia nandeha moa teo Odof ty
mandefa le dofa dia ny zavatra fantatry nampahalalànay zay hoe apiroboroboana sy ampamokarana any amin'ny manao azy sy mety azy mba anana ny tatsaha angezana velarana tanjaka zany ahafahany tatsaha koa manana tsena ahafahany tanora any ambanivohitra anana asa zany satria miteraka asa be debe io dia izay nangatan'ileo dofa ndrisy nefa fa loatran'ny valalam-piandry fasana fotsiny zay any amin'ny namokatra an'io ary dia mbola alaheliny olona any aminay zany io a hoe tsy tokony napetraka ataony zorobe io a fa apetraka aminay satria tsisy tapaka ny lalana moko ny zorobe mako aminay a mandeha moto efatra alina no location na moto rehefa tsy mandeha moto dia makaty Antananarivo dia tata voaloha iveriny indray mandeha zay koa zay zany a raha tia mahalala zany zay zavatra zay. Vokatra izany amiena ny vokatra miakatra isan-taona hoy ity solotena ny mpamboly soja avy any Ambatomanoana ity. Tsy ampy ny fitaovana, ny aretina mamely, ny lalana ratsy ka tsy mahagaga raha kely ny vokatra azo ho ihany ny fanazavany. Tena mena le izy satria le izy ny amora raha izy olo zay atrio kotratra n'le aretina dia kivy ny olona satria atrety ny avony soja raha metatra latsaka kely zany kanefa misy zany aretina sala amin'ny tratrany metimety sala ny tratra setroka sapement dia tsy misy voaniny mihitsy le soja dia tamin'ny teo zao dia ohatrany tsy hitafiry le izy fa tamin'ny alohan'le tamin'ny 2022 dia tena niala amin'izao mihitsy ohatran'ny zanako zao tokony karana teo amin'ny taonina reto zara raha nisy 200 kilao nasin'izay aretina zay ary aretina io efa nanairako ny tompony andraikitra fa mifindrany amin'ny akondro koa izy zany zao fotoana zao lasa maintimainty koa le akondro zany ary le akondro raha hoanina tsy mety masaka akondro io akondro akarary kibo. Miisa 7 sy 730 ireo orinasa kooperativa miorina eto Madagasikara izay misandrahaka amina sehatra samihafa. Miisa 7 sy 304 sy 7 alina kosa ireo mpikambana ao anatin'ny orinasa kooperativa. Mbola kely io antotanisa io raha oharina amin'ny malagasy 17 tapitrisa hoy ny minisitra ka ilaina ny fiarah-miasa ny tsirairay ahafahana mampiroborobo ity sehatra ity izay mandray anjara feno amin'ny fampandrosoana ny toe-karena eto Madagasikara. Androany 5 Jolay moa no andro iraisam-pirenena ho an'ny kooperativa. Nanamarika izany isika teto Madagasikara tamin'ny alalan'ny famelaberar-kevitra nataon'ireo kooperativa samihafa niarahana tamin'ny ministeran'ny varotra sy ny indostria androany tetsy Antaninarenina. Vaovao ny trangam-piarahamonina voaroaka tamin'ny tany ireo fianakaviana Anjatony ao amin'ny fokontany Majirifolo, Antsakomanondro, komina ambonivohitra Ambanjalasa ny vazan-tany, izay fiveloman'ny mponina efa mampolo taonany maro. Miantso vonjy ireo voakasika malonjany ny jerena sy andraisana andraikitra malona ity tranga ity. Fanadiadiny ao amin'ny sary andry Rakotomalala. Tsy mety miravina ny disadisa eo amin'ny orinasa Somia ao amin'ny fokontany Majirifolo, komina ambanivohitra Antsakomanondro, Ambanja sy ny mponina ao an-toerana izay mivelona sy miasa ao amin'ny tany misy orinasa io hatramin'izao. Efa tany amin'ny taona 1770 no niary sy nivelona tao amin'ny tany hoe ireo mponina ary manana taratasy manamarina ny fahafahan'izy ireo mivelona ao anatin'izany. Maro ireo taleny fandimby ny tantana ny orinasa saingy nivadika izany tamin'ny mpitantana vaovao. Voaroaka ary norahoana an'ilay teratany vahiny ala amin'ny taniny ary nangalana mpitandro filamina ireo fianakaviana Anjatony mivelona. Tsy vitan'izay, fa mbola nangalarina avokoa ireo vokatra kakao, lavanila, katakata izay ampiasain'ireo mponina amin'ny fitsaboana. Faran'izao io miboaka amin'izay taratasy hoe fa miala nareo fa vita tribunaly. Zahay tsy nisy tribunaly zay fa indrikindriky fa mahazay eto. Akory ataony amin'ny raha jiaby ivelomanay, ino raha milomanay tegna ito, tany fa mahay malitra, asa tsisy. Nakazo io nalaindreo zao zao telo fanjavatra ary mitsongola vanenaka jiaby nitsongoindreo koa nandesindreo koa. Dombony rosa za zay nikopoako lavanenakahy, avy eo amin'izay lavanenakahy, roso nangalazony. Fomba fidirandreo taminakahy fangalandreo nakahy, mahizikiziky ro namoha zaho. Nandeha tany ireo nangataka itany io, nisy taratasy fazahoana nandesindreo baka tany, mbala meho araiky ndraiky am'le namany fa maty io, le taratasy io. Ke tsy he amin'izay araiky taratasy araiky am'le araiky fa maty io, fa le araiky mba velogno any amin'ny papako mbala io. Taratasy io nandesinay, naharonay amin'ny dosenay. Zay nataonke.
malahelo zahay amin'ny rano voalomanay zahay rano mbalahely ndraiky ziska zafabe zao io fa matoe fa 17 amby taogno rano bohely zay fa nihegny aminany io ndraiky ziska zahay be zao io andeha adoso memempoagna malahelo zahay mirefy 520 hektara ity tany voakasika sy bodon'ny vahiny ity tsy fantatra mazava ny didim-panjakana manaisitra azy ireo amin'ny tany noho ny fanazavana miantso vonjy ireo mponina satria na ny tany ivelomana sisitriana aza tsy misy mazava ny taratasy ho ireo mponina ka tsy anaiky izao tranga izao izy ireo mba zahava zahay jereva zahay fa maty zahay andeha hagnano katrami andeha angataka zahay fa matoe zio ty tsy afaka aminay andeha angataka andipetraka amin'ny lalabe ny tsabony papako zegny kakahô katakata zegny agnatiny tanimbary amizegny zegny le tany misy rano be rano zegny tsy manjaro kakahô io ndeha atsabonao kakahô matimaty atsabo koa karaha zay taony amin'ny tsabo amin'ny tany zegny ao amle raha mampalahelo zegny amin'ny tsabony ndivolomany miloma babanay zay rehetra faela ny kosiandreo fianaragna anay zegny nianty ro zegny navy andeha nandroaka zay atao nagnamia taratasy miboaka grosse andianagna amin'ny afanjakagna agny zegny le grosse zay tsisy grosse marigny ataondreo sady tsy hita koa zay le numéro dossiernay a zay zegny manjany lera taratasy aterinay a zay tsisy hita agnatin'ny dossier io fa izy koa zegny agnaky ny marigny zegny zay koa agnaraka ny marigny amin'ny lalagna afanjakagna zay tsy andeha tandreo fa le vokotra anay fo zegny tianay faindro le mission valeur ny vokotra anay amin'ny favoatsabonay ao ke tsy hainay amizay boka ny fisitandro zay ndraiky vahoakandro vazaha zay izy zaraiky fo zay ndraiky vahoaka ampefa ela mandeha amin'ny 10 taogno 7 taogno pitran'olobenay tetika nianiany fo ro aby andeha nandravandrava zay tsy agneky efa nisy ny antsoavina ataon'ireo mponina voakasika nanomboka ny volana aprily lasa teo ary mitohy hatramin'ny androany ny fitakina dia nijerena manokana ity tranga ity pejiny finoana kosa indray tontosany maraina teo ny fandraisan-tanany mpitandrina Robert Saona Marson tao amin'ny fiangonana Ziona Tsiroany Mandidy nitarika ny fotoana tamin'izany ny président synodaly Rakotomalala Jean Olivier ny filohan'ny FJKM FUB kosa no nitondra ny afatra sy ny tenin'Andriamanitra izay mifototra amin'ny Korintiana voalohany toko 7 ny andiny fasivy manao ny hoe fampiara-miasa amin'Andriamanitra izay arisan'Andriamanitra sy trano arafitr'Andriamanitra fanadihadiana. Nizara roa ny afaka ny afatra nataon'ny filohan'ny FJKM FUB nitodika tamin'ny mpitandrina no raisin-tanana hijoro mpiara-miasa amin'Andriamanitra ary niantsony ny fiangonana ihany koa anaiky ny asan'Andriamanitra tamin'ny fanampom-pivavahana fandraisan-tanana ny mpitandrina eo anivon'ny fiangonana Ziona Tsiroany Mandidy androany. Afatra izay mifototra amin'ny teny ho safidiana amin'ny fotoan-dehibe ity araka ny voasoratra amin'ny Korintiana voalohany toko 7 ny andiny fasivy manao ny hoe fampiara-miasa amin'Andriamanitra izay ary isan'Andriamanitra sy trano arafitr'Andriamanitra. Araka ny fitsipika eo anivon'ny FJKM tsy maintsy risoana ny fandraisan-tanana rehefa voatendry amita iraka amina fitandremana ny mpitandrina iray. Dia karaka ny fitsipika FJKM hoe raha misy mpitandrina efa voatokana tonga ny fitandremana anankiray dia raha taona aoriana zay zany dia atao ny fandraisan-tanana fa no fandaminana teto amin'ny fiangonana na teo amin'ny hevitra rana teo amin'ny mpandrefana santompo zany dia taona taty aoriana zay vao tanterana zany ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra dia isaoran'Andriamanitra satria tanteraka somatsara zany tamin'ity andro ity. Ny fandraisan-tanana dia fotoana anankiray zany anehoana voninahitran'Andriamanitra indrindra ihany koa anehoana ny fiara-miasan'ny mpitandrina sy ny fiangonana ao anatin'ny fanatanterana ny fanomponan'Andriamanitra amin'ny fizarana ny tenin'Andriamanitra sy ny asa rehetra izay ampitondro azy finoana ary indrindra andraisana an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy azy. Ny tenin'Andriamanitra moa zany izay napetraka tamin'ity andro ity dia hoe mpiara-miasa amin'ny Kristy izay sahan'Andriamanitra sy trano arafitr'Andriamanitra ianareo. Izany hoe tena ilay finoana ny amin'ny tenin'Andriamanitra amin'izany hoe fiara-miasa ao anatin'ny fanatanterahana izany. Dia raha nametraka moa zany tao anatin'ny botona sy amin'ny tohin'ny fanompoana dia zavatra telo no nangatana amin'Andriamanitra zany tanterahana eto amin'ny fiangonana dia ny fampianarana ny tenin'Andriamanitra, fitohina ny tenin'Andriamanitra madio ary eo ihany koa ny famporenam-ponana ny mpino ary ny fahatelo dia ilay fitoriana filazantsara ho an'ny olona rehetra.
amin'ny fotoan-dehibe azy no tolonany fiangonana sy ny komity fandraisan-tanana fanomezana toy ny baiboly sy firana ro pastoral ary fiara tsy mataho-dalana ny mpitandrina no raisin-tanana kosa nanolotra pipity raha vita amin'ny fitaratra ho an'ny fiangonana ary marim-pankasitrahana ho an'ireo mpikambana menadavy ao amin'ny komity fandraisan-tanana tsirairay avy. Amaranana ny fampalalam-baovao ny maresaka avy any ivelan'olona 10 voalaza fa anaty tambazotra mpanondranana zava-mahadomelona no misambony mpitandro filaminana tao Espagne. Rongony 3,000 fototra no tratra tao an-toerana nandritra izany tokira zafindranovina Andry Rakotomala. Noravan'ny polisy Espaniola ny tambazotrana fanondranana zava-mahadomelona goavana iray miorina ao Katalona ary miparitaka miasa amina faritany 3. Raha nitatra dia marioana ity rongonitra teaka ireo polisy ity. Mampiasa trano fitehirizam-bokatra famboly sy fiompiana mba hambolena rongony ahondrana ity vondrona ity. Olona 10 no nisambonin'ny polisy ary rongony 303 fototra no lasan'ireo polisy tamin'ity hetsika ity. Efa niasa nandritry ny volana maromaro ity tambazotra ity ary teratany serbianina 2 no nitarika izany sy voalaza fa ho adoniketrika izany raha ny fampitambavao hatrany. Tapitra ny fampalalam-baovao mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Tenako mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rampitso indray tongo klasy tongo vavy.